kabary no nataontsika eto fa hijery mitsidika satria lalana tsy azo ataony hoe mandalo olona amin'ny lalana zany. Da amin'izao hoe maministra ny tena miaro ny asa tanana zao ny tena hoe nijanona tsy resahana zany fohifohy amin'izany zavatra marina koa zany. Ambanivohitra commune-ny Behenjy izay nanaovantsika fitsidiana ny fikarakarana ireo fanatavizana ny ganagana ka antsika ny foie gras izay mampalaza anareo amin'ity faritra ity. Ny zavatra jerentsika amin'izao dia hoe ahoana ny hanatsarana aloha voalohany indrindra izay sehatr'asa anankiray izay. Navita nampisondrotra ihany koa ny artisanat indrindra tamin'io aluminium io satria efa betsaka ihany koa no miondrana amin'ny vokatra io. Fa le fanaovana ny akora fototra aloha izay efa vonaina izay zany hoe atao ngeza be anankiray amin'izay aloha tsy ho sahirana intsony andeha hitady akavia akavanana hoe aiza no ahita izay akora fototra izay. Tanjona iombonana ataonay sy ny atao amin'ny sim ihany koa mikasy ny sim hoe ny mpanjifa koa ny herin'io. Ny mpanjifa manana safidy fa ny mpanjifa ihany koa mahay misafidy. Rehefa mahita an'izao kalitaona zavatra zao izy eny amin'ny tsena tsy latsaka ambany ny fromage avy any ivelany zao. Ary izay mihitsy moa tena hoe atosikintsika zany ny sim izay kalitao sy fanjifana ny vokatra tena tsara tarehy zao.
koa zany ny ezaka fitsidiana ny faritra maro samihafa iran'ny Madagasikara izay ataon'ny MICA, ministère de l'Industrie sy ny varotra ary ny asa tanana miaraka amin'ny SIM, syndicat des industries de Madagascar. Ny tanjona dia nijerena mihitsy aty ifotony ny nouvelle génération industrielle eto Madagascar ary ny hitanay ary nafinaritra nandritran'izay fitsidiana faritra maro eto Madagascar izay nahitana hoe maro ny malagasy tanora manam-pahaizana afaka misehatra tanteraka ao anatin'izay fananganana orinasa majinika salatsalan'izay ary miditra tanteraka ihany koa ao amin'ny sehatra asa atao ministère amin'ny One District One Factory na le ODOF zany ametrahantsika ny industrie anankiray isaky ny district. Androany moa tsika zany aty amin'ny faritra Vakinakaratra mamokatra ny fromage, tsika moa aty amin'ny toerana mamokatra ronono ka nijerena ihany koa hoe inona ny tena ahafahana manampy ny sehatra asa anankiray io matière première zany ny équipement ho an'ny entrepreneur izay misehatra amin'ny izay asa fanodinana ny ronono izay.